Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Ny olo-kendry dia milaza hoe manaova soa avy amin'ny fonao ary aza miandry takalony amin'izany. Aza miandry valosoa amin'ny asa tsara ataonao fa manampy raha toa ka mbola misy azonao atao. Ny fanomezanao ny tsara indrindra avy aminao ho an'ny hafa, iny fa na dia kely indrindra azy izany dia fanomezana tsara indrindra. Ary ny fanomezanao izany isan'andro dia tsy fanomezana ho an'ny hafa ihany fa ho anao ihany koa. Fanirian'i Jesosy raha toa ka maneho asa tsara amin'ny manodidina anao ianao, indrindra fa ho an'ireo izay nanao ny tsy mety taminao, satria izy ireny indrindra ny tena mila fanampiana. Andramo dia ho hitanao fa hitondra soanao izany. Ny fanampianao ireo olona marary na kilemaina na mantra dia hitondra fifaliana sy fahasambarana ao anaty. Eny, irian'i Jesosy tokoa raha ny tananao ny tanany, ny tongotrao ny tongony, ny vavanao ny vavany, ny sofinao ny sofiny, ny masonao ny masony, ny fonao no fony. Raha ekenao izany dia Andriamanitra hanome valosoanao indray androany. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro no hidinjantsika raha tsy reraka isika. Galatiana 5:9. Fa toy izany ny sitrapon'Andriamanitra hampanginanareo ny tsy fahalalan'ny olona adala amin'ny fanaovan-tsoa. Petera 2:2-5. Amen. Harena ny fahasalamako. alio misoroka toy izay mitsabo. Fivaliana trano no iarahana aminao ato anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Irariana indrindra mba hitondra soanao ny fanarahanao ny fandaharana. Iaraha mahalala fa zavatra tsy mahasoa ny vatana ny fifohana sigara, kanefa raha misy tratran'izy ity dia sarotra tokoa ny felana amin'izany. Mora ny mahazo azy fa sarotra ny miala aminy. Maro tokoa ireo olona maniry hiala amin'ny sigara, kanefa indraindray dia andro vitsy monja no afaka dia iny fa resy ka dia miverina mifoka indray. Mba hanampy ny olona iray andresy amin'ny felana amin'ny sigara dia manana torohevitra ho anao Dr. Georges Pamplona. Mba hijanonan'ny olona iray tsy hifoka intsony dia tsy maintsy mila rano sy vitamina ny vatan'ilay olona. Ny rano mantsy dia manampy amin'ny fanalana ny nikotina amin'ny alalan'ny amany na pipi. Ny vitamina kosa dia misy karazany 3 ny tena ilain'ny vatana mba hanampy azy amin'ny felana tsy hifoka intsony. Dia ny vitamina C, ny vitamina A ary ny vitamina B. Ny vitamina anatin'ny groupe B zany. Inona indray no asan'ireto vitamina ireto eo amin'ny vatana? Ny vitamina C dia afaka manampy amin'ny fanafoanana ny voka-dratsin'ny nikotina izay mbola tavela ao anatin'ny vatan'ilay olona izay maniry hiala amin'ny sigara. Ny vitamina A kosa dia manamboatra ireo atao hoe cellule muqueuse ao amin'ny lalan-drivotra izay simba ny sigara. Ary ny vitamina anatin'ny groupe B kosa dia misoroka ny fiahiahiana
na ny anksiété izay pahazo ny olona miala amin'ny fifohana sigara. Ilaina dia ilaina tokoa ity vitamine ity satria mampiroborobo ny hery manosika ny sitrapo. Izany hoe mahatonga anao ahatohitra ny filanao ilay sigara izany. Noho izany dia tsara ny mihinana zavatra misy ireo vitamine ireo miaraka. Dr Georges Pamplona dia nanolotra ranom-boankazo manan-karena vitamine izay manampy betsaka amin'ny fialana amin'ny fifohana sigara. Inona avy no ilaina amin'izany ranom-boankazo izany? Voalohany dia voasary makirana maitso anankiroa. Voasary makirana maitso anankiroa ka eo amin'ny 80 grama eo ny lanjany anankiray. Afaka soloina voasary makirana tsotra izay misy izany izy io raha ohatra ka tsy misy ny voasary makirana maitso, fa ny tena tsara dia ilay maitso. Karaoty 4 tonony ka eo amin'ny 80 grama eo ny singan'iray amin'ilay karaoty. Izany hoe karaoty eo amin'ny 700 grama eo izany no ilaina. Dia tsimoka varim-bazaha na germe de blé iray sotro, eo amin'ny 20 grama eo ity tsimoka varim-bazaha ity. Ary melasy na ranopary iray sotro, eo amin'ny 20 grama eo. Afaka soloina panela na sirop d'érable ny ranopary raha tsy misy. Iny amin'ireny fivarotan-dehibe ireny no ahitantsika izany sirop d'érable izany. Dia ravina solila na ravina menthe sigandroa. Zay zany zavatra ilaina: voasary makirana maitso 2. Raha tsy misy ilay voasary makirana maitso dia afaka soloina izay voasary makirana misy. Eo amin'ny 80 ka hatramin'ny 70 grama eo ny fatran'ny anankiray. Karaoty 4 tonony, germe de blé na tsimoka varim-bazaha iray sotro, eo amin'ny 20 grama eo. Ranopary iray sotro, eo amin'ny 20 grama eo. Ary afaka soloina panela na sirop d'érable raha toa tsy misy ny ranopary. Dia ravina solila na ravina menthe 2. Ahoana ny fomba fikarakarana ity ranom-boankazo izay manampy betsaka amin'ny fialana amin'ny fifohana sigara ity? Voasana ny voasary makirana, ezahana atao tsara voafy mba tsy hahatonga azy ahery be na angidy. Dia potehana na alaina rano ilay voasary makirana sy ny karaoty. Arotsaka aveo ny melasy na ny ranopary izany sy ny germe de blé na ny tsimoka varim-bazaha, afangaro tsara mandra-pahalevon'izy ireo tsara. Dia aveo arotsaka ny ravina solila na ny ravina menthe. Dia vita ny ranom-boankazo. Mavita fatra eo amin'ny 500 ml eo izay fangaro ny tanysaina tamintsika teo izay. Sotroina mandrakariva izy io mandra-pahatonga anao tsy ho manimanina sigara intsony. Mety tsara ho an'ny olona diabetika ity ranom-boankazo ity. Dia mirary soa anao mba ho afaka soma tsara amin'izany sigara izany. Eto indray sika dia iresaka mahakasika ny sinusite. Matetika dia evoka ny tena ampiasain'ny olona amin'ity sinusite ity. Ankoatra ny fihevoana nefa dia misy ranom-boankazo izay tena mandaitra tokoa amin'ny sinusite, natory ny Dr Georges Pamplona. Inona avy ny zavatra ilaina amin'izany ranom-boankazo izany? Mananasy voatetika boribory lehibe 2. Ny fatrany izany mba hahatonga anao tsy ho voafitaka dia eo amin'ny 520 grama eo ny fatran'ilay mananasy efa voatetika anankiray. Fa 2 amin'izay no ilaina. Dia radis antonony 4 ka eo amin'ny 4,5 grama eo na 10 grama ny iray amin'ilay radis. Fa 4 no ilaina.
afaka mampiasa radikely ihany koa ianao. Raha tiana handaitra tsara dia radikely na radi mainty eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 isa eo no ampiasaina. Raha toa zany ka radikely na radi mainty no misy. De tongolo atsasany eo amin'ny 5-telopolo grama eo izay tongolo atsasany zay, ary tantely iray sotro eo amin'ny 20 grama eo ny tantely iray sotro. Averiko ilay zavatra ilaina: ranom-boankazo ho an'ny sinusite, mananasy voatetika boribory 2 ka eo amin'ny 5-10 grama eo ny fatrany anankiray, radiantoniny 4 ka eo amin'ny 5 grama eo ny iray. Raha toa moa ka radikely no ampiasaina izay marihana fa tena mandaitra tokoa, de eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 isa no ampiasaina. De tongolo atsasany amin'ilay anankiray zany eo amin'ny 5-telopolo grama eo, ary tantely iray sotro 20 grama. Zay zany zavatra ilaina. Ahoana fikarakarana azy? Potehana miaraka, de angalana rano ny mananasy, ny radi ary ny tongolo. Rehefa potika tsara de arotsaka ny tantely, de levonina tsara. Ary satria moa izy ity ranom-boankazo marihitra, de tsara raha misotro azy tapaky ny vera 1 na 3 isan'andro, mandrapitony nylay aretina sinusite. Marihana fa fatra eo amin'ny 520 mililitatra eo ampitomboana 2 no azo amin'ilay fangaro nyresahana taminao teo. Zany hoe eo amin'ny 5 litatra eo zany no azo tamin'ilay fangaro teo. De tapaky ny vera 1 na 3 isan'andro no sotroinao amin'izy ity. Manasanao ary anao fampiarana mba tena hasoa ny fahasalamanao tokoa izany resadresaka amin'ny fanaovantsika teto izany. Ifarany eto ny fandaharana ara-pahasalamana, Jedidia sy Zoanitra no ny farimbona na totosa izany, samy makosa teo amin'ny lafiny teknika. Mandrapitafandray ary. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Ry Pierimalala, ny dera ny haja ny saotra ny voninahitra ny rahantsika rehetra mitondro anatren'Andriamanitra. Fifaliana ho anay pastora Zafinjatovo na Saint Gilbert ny miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy Kristy Tompo. Iary hivavaka isika. Manondrika ny lohanay, manakipy ny masonay amin'ny fanetretena tanteraka eo anatrehanao izay Andriamanitro. Fa ianao dia manohotra ny mpiavonavina, fa mame fahasoavana ho any manetry tena. Misaotra midera makalaza anao zahay, satria ny fitiavanao sy ny famiraponao ary ny fahasoavanao ny mbola nahatozo anay, izany tokoa ny tsy nahanlanyritra anay, andrindrandrindra mbola miteny aminay ianao fa sambatra. Zay mamaky sy miaino ary mitandrina ny voalazan'ny faminaniana indrindra ao amin'ity boky ny Apokalipsy ity. Misotranao izay ny anehoanao anay izany tantara ny famonjena voalazo amin'izany boky ny Apokalipsy izany. Efa hitanay teto ny série historique, ireo fisehoan-javatra rehetra tao amin'ny tantara, tamin'ny fahitana ny amin'ny fiangonana 7, ny amin'ny tombo-kase 7, ny amin'ny trompetra 7, ny amin'ny hery mifanandrina, ary io jerenay kosa ankehitriny ny amin'ny ireo loza 7 farany. Tompo, ampeo zahay, anaiky ny fitarihan'ny fananao masina, fa sady azo mazava tsara ny tianao ambary izahay no anaikio ny anovany fanamasina anay tsiraray avy. Ka izay mbola tsy vita batisa, anaiko atao batisa fa izay meno tsy atao batisa no vonjena. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Ripera malala efa nampiditsika tetyany zany ny apokalipsy toko fahinambin'ny folo. Andeha ho vakitsika io apokalipsy toko fahinambin'ny folo. Raha isoariny baibolinao sokafy ary amin'ny boky farany indrindra apokalipsy toko fahinambin'ny folo. Manomboka amin'ny andiny voalohany amin'narany Jesosy. Ary narefeo mahery avy teo amin'ny tepoly aho nanao hoe tamin'ny anjely fito hoe mandehana idino amin'ny tany ny amin'ny lovia fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary ny voalohany nandeha dia nampidina ny tondoviany tamin'ny tany dia nisy vai ratsy sady nampahory tamin'ny olona izay nanana mariky ny bibili sy mikohoka teo anatrehany sariny. Ary ny faharoa nampidina ny tondoviany tamin'ny ranomasina dia nody raha tahaka ny ran'olona maty ny ranomasina ary maty ny zava-manana rehetra tao aminy. Ary ny fahatelo nampidina ny tondoviany tamin'ny ony sy ny loharano dia nody raha ireny. Ary nareny anjeliny rano ao nanao hoe mariny ianao lay kehitriny sy taloha dia ny ray masina satria efa ny tsara toy izany ianao. Fa ny rano ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsany ka dia raha kosa no menao osotrony ary tandrifiny ho azy zany. Areko ny alitara nanao hoe eny tompo Andriamanitra tsy toa marina sy mahitsy ny fitsaranao. Ary ny faefatra nampidina ny tondoviany tamin'ny masoandro dia nasana nandoro ny olona tamin'ny afo izy ary mainy hafanana be ny olona dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny rozy ireny izy ireo sady tsy mibebaka mba hanome voninahitra azy. Ary ny fahadimy nampidina ny tondoviany tamin'ny sisa fendrianan'ilay bibili dia tonga maizina ny fanjakana ary ny olona nitsakotsako ny lelany noho ny fanaintainana dia niteny ratsy n'Andriamanitra ny lanitra izy noho ny fanaintainana sy ny vainy sady sy nibebaka tamin'ny asany. Ary ny fahaenina nampidina ny tondoviany tamin'ny Eufrata ho ny lehibe dia ritra ny ranona ny amboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fimposany masoandro. Ary nahita hafa indreo fa nahamaloto telo tahaka ny saona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay biblia tamin'ny vavan'ilay mpamina ny sandoka. Fa fanandemina ireo ka aminao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy amin'ny tsy toa ady lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Indro avy toy ny mpangalatra aho sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarana. Ary nangonino any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe Armagedona ireny. Ary ny fahafito dia nampidina ny tondoviany tamin'ny rivotra dia nisy feo mahery ny voaka avy teo amin'ny tepolo teo amin'ny sisa fendriana nanao hoe vita. Dia nisy elatra sy feo sykotrokorana ary nisy ororo-tany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatray nisy ny olona tetỳ ambonin'ny tany eny tsy mbola nisy ororo-tany mafy sy lehibe toy izany. Ary ny tanàna lehibe dia vako telo toko rava ny tanàna firena maro ary Babilôna lehibe dia notsarovana teo anatr'Andriamanitra mba homena azy ny kapoky ny vainy firetany fatezerana ary nosy rehetra nandositra ary nitendrim-bohitra tsy hita intsony. Ary nisy avandra vaventy nilatsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona tokony ho lanja talenta iray avy ary niteny ratsy n'Andriamanitra ny olona noho ny loza avy tamin'ny avandra fa lehibe loatra izany loza izany. Ripera malala ireo izany le loza fito farany vai ratsy ranomasina tonga rà ony sy loharano tonga rà masoandro be nandoro maizina ny fanjakan'ny bibili ary indro ritra ny ony Eufrata dia tanteraka raha hoe ady lehibe ny Armagedona ady lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Ary ny loza fahafeto isy feo avy any an-dandra manao hoe veta dia isy elatra feo kotrokorana ororo-tany mafy ary ny tanàna vaky telo toko zay tanàna lehibe ary nosy rehetra mandositra dia isy avana vavety milanja talenta iray avy ny talenta iray izany dia un talent eo amin'ny 39,1 na 40 kilo latsaka kely eo. Ripiany malala miverimberina hoe miteny ratsy n'Andriamanitra ny olona zay le mahatonga ny teny zany tany amin'ny apokalipsy toko bebe folo hoe tsy mety mibebaka intsony ny olona tsy afaka hibebaka intsony tsy ao amin'ny efitra masina indrindra ny an-danitra intsony Jesosy. Zay no mahatonga ny antso averimberina eto ripiany malala hoe dia ny mbola ho izy ankehitriny tao izy nanomboka tamin'ny 20 oktobra 1990 dia ny mbola ho izy ankehitriny andao hibebaka isika fa rehefa tsy ao intsony izy tsy afaka hibebaka intsony isika. Fa na inona zavatra mitranga dia iteny ratsy an'Andriamanitra ireo tsy nibebaka iteny ratsy an'Andriamanitra iteny ratsy an'Andriamanitra miveriny impiry moa zany eo amin'ny loza fito ripiany malala zavatra nitranga tany amin'ny tany Egipta koa ne zany. Nandeha ny loza voalohany loza faharoa loza folo hatrany hatrany dia niteny ratsy n'Andriamanitra Farao zay manana toe-tsain'ny Farao zay tsy miraharan'Andriamanitra dia iteny ratsy an'Andriamanitra. Inona no toerana misy anao ankehitriny? Manahoana ny toerana misy anao ankehitriny? Manahoana ny toetsanao ny toe-ponao ny toe-pananao? Manahoana ny fiainanao? Manahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? Manahoana ny fanekenao ny sitrapon'Andriamanitra? Manahoana ny fanekenao ny didin'Andriamanitra? Moa ve ao aminao ilay didim-pitiavana? Moa ve mikorinao aminao izany fitiavana izany? Averiko ndray mandeha indray ilay Korintena voalohany 7:1 fa ny fitiavana dia mahari-po patient amin'ny teny frantsay mora fanahy
serviable amin'ny teny fanantsay. Fisaretsaina foana le zava-manana efatra eo amin'ny sisa firen'Andriamanitra. Serviable fanahy fanomponda, manana taren'omby, patient, manana faharetana, manana faharetana koa ny omby, fiaretana. Fa ny fitiavana tsy mialona, tsy miraireto, tsy meboebo, fa ny fitiavana tsy mora sositra. Manaona ianao mivady aman-janakao, mora sositra ve? Ry-piaino malala. Manaona ianao mpampiasanao, ampiasanao, manaona ianao any amin'ny piray fiangonana aminao, ny fitiavana tsy mora sositra. Andeha isika anaiky izany didim-pitiavana zany, osoratinao amin'ny fiainantsika, osoratinao amin'ny fotsika, raketinao amin'ny fotsika, raketinao amin'ny saitsika, osoratinao amin'ny saitsika, ary mikorinao amintsika ny fitiavana. Fisikina volamena salany amin' Jesosy, mividiana amin'ny volamena vodoa tamin'ny afo izy. Zay le fitiavana asiana vidin'ny fiangonana Laodikia, zasianao amin'izao andro farany izao. Fa ny fitiavana tsy manao zay tsy mamendrika, fa ny fitiavana zay averimberina amin'ny Korintena voalohany fa 13:7 dia tsy mba mifaly amin'ny tsy fahamarinana. Indray dia faly ery ianao rehefa nahavoafitaka olona, voambakanao tamin'ny vola izy, na voambakanao tamin'ny zavatra isan-karazany, na indro anao fa nanapotika zazavavy anankiray, dia faly ery ianao amin'izany tsy fahamarinana zany. Ny fitiavana tsy mba mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, miara-mifaly amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra, miara-mifaly amin'ny fianarana soratra masina, miara-mifaly amin'ny fivavahana, miara-mifaly amin'ny fanaovana ny marina. Ry-piaino malala, andeha isika anaiky ny fanahy mason'Andriamanitra, hanoratra an'io didy io amin'ny fotsika, amin'ny saitsika tsiraray avy. Fa aza manaiky andray ny mariky ny Biblia, fiainana tsy azo anarina, fiainana tsy azo amboarina, fiainana manohitohitra mandrakariva, ary vao misy teny zay ohatran'ny matafitoana dia lasa mivoaka. Firy moa no mivoaka amin'ny fiangonana rehefa maheno teny zay tsy zakana, satria ohatran'ny manitsy azy, mifanandrify tsara mihitsy amin'ny manjo azy. Ry-piaino malala, andeha isika andray ny tomboka asian'Andriamanitra, iary ivavaka isika. Andriamanitra ay misotranao zahay ny amin'izany antso mitalakotrokotroka izany, mangovotra sy miororo zay ny amin'ny vairasy, ny amin'ny ranomasina tonga rà, onsoloa rano tonga rà, satria nandatsaka ny rano ny olona masina reo olona reo dia isotro rano feno rà. Ary ny loza fa efatra dia masoandro be madoro, ny hafanana amin'ity changement climatique ty rehefa mila tsozaka anay. Tompo malala misotranao zahay, satria ampahafantarao anay zany rehetra no maizina amin'ny fanjakany Biblia. Ary indro vao horitra ny Eufrata ho avy ny adiny Armagedona, ary ho avy koa na iteny hoe veta avy any an-danitra, dia isy elatra, isy kotrokorana, isy tselatra maro be, ary isy ny horontany mahatsiravina, io rava telo toko ny tanàna lehibe ho tsy hita ny nosy rehetra, andositra ny nosy rehetra, ary isy avandra vavety milanjan-talenta iray 7 kiloalantsaka kely. Tompo enganye mba tsy hotratra n'izany izay, satria mandray ny tomboka asianao. Ho tanteraka aminay ny salamy faraiky amin'ny 70 faorovanao zay, dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen.
izay ilay onjany fanantenana. Izay rehetra wampo ary ny fisainanao mivelatra minyavoko tsy misy miafinafina ny mombamomba nsikizao ny tena saina fofanay aukatsiwa dinunao fa takino tsisy pentina wentino tsaraina nawe ifanatika voatsinapy. Aza manao toetra mahay raha ireo tahaka ny lelan'omby ka sady anorina no ambava. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy maharitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. dia tsy atao ankifonofono sy tsy atao antakoboka tahaka ny varibonatsindrana amin'ny fiarabana fa atolotra anao mpiaino isambaravarana isambatan'olona miarabanao izahay tompona ndraiky ny fandarana dia manao ny tsara ho tsaroana tompoky lahy miarabanao tompoky vavy manao ny soa ho asoavina miarabana manarila sitraka stelona tokoa no atolotra anao mpiaino amin'izao fanjohinao ny onjam-peo feo ny fanantenan'izao na ny AWR ary anolorana anao ihany koa ny arahaba ombam-piraritsoa mirary ny aretanao hatramin'ny farany amin'izao fandarana fanabeazana izao miarabanao na manatsoelanto ary misy mialohan'ny rosona amin'ny resadresaka dia andeha hivavaka aloha isika. Re Jehovah rainay tsy toa ny dera ny laza ny aja sy ny voninahitra dia atolotra anao irery ihany no ny tahinao anay ka mbola afaka miona amin'ity mpiaino ity amin'ny alalan'izao onjam-peo izao izahay ankehitriny
ko raha mitondra-mbavaka ireo mpiaino izahay dia fanirinany hoe mitahi azy ireo mba ho lavitry ny aretina, ho lavitry ny loza isan-karazany an'izy ireo, ka mba ho salama mandrakariva indrindra amin'izao fotoana fanabiazany zanany izao, dia angatana ray malalo omeno azy tokoa ane izany fahasalamana izany. Ambino amin'izay atao koa izy ireo na amin'ny asa fivelomana zany na eo amin'ny asa mandraraha izay ataony, dia omeo fahendrena mandrakariva ny zanany mba irindra ny fiarahamonina ao tokantranony. Ho tokantrano lavitry ny olana ane izany tokantrano zany, fa ho fianakaviana ho feno ny fanahy masinao kosa. Miaino ny fivavaka iray malalo fa tononina noho ny amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy ilay ihany mpamonjy anay. Amen. mankasitraka anao nao anaty Joelantoary misa tamin'ny fitondrana mbavaka izay nataonao teo. Tsy ho lava tary isika fa inona indray ary ny masaka efa voahomana izay ho atolotritsika ny mpiaino anio. Anio sika dia iresaka ihany mikasika ny fihavanana na ireo antony mampaharitra ny fihavanana. Raha tsorina dia hoe ireo singa izay nampiasain'ny malagasy na ireo taolo zokintsika taloha ka nampaharitra sy nampateza ny fihavanana sy ny fifankatiavana, ka tsy dia nahitana romoromo loatra sy tsy nahitana fifanonlanana tahaka an'izao amin'ny andro iainantsika izao, na tahaka an'izao fiarahamonina izay iainantsika amin'izao vanim-potoana izao. Dia misinga maromaro zany izay ho tanysaintsika eto, dia tsino zany fa teo ny firaisan-kina, teo ny fifamangina, teo ny fifanampiana, ny fifanotronana, ny fifankasitrahana, ny fifanajana ary ny fifankatiavana. Eny ary ndeha ary sika hijery na iresaka ny sasatsasany amin'ireo, ka ny anomboantsika azy dia mikasika ny firaisan-kina. Inona ny zavatra azy nisy tamin'izany fotoana izany? Ya, nisy ary ilay fitenenana manao hoe ny tondro-tokana ho ny tsy mahazo aho, ny azo tokana tsy mba ala, izay be ny basy, ny metabe tsy lany mamba, ny toatrano tsy efanindriry. Ireo zany dia satonany amin'ny obolana malagasy mitory ny firaisan-kina teo amin'ireo taolo zokintsika namana rila. ya, Ny tiana tenenina dia hoe matoa na anaovana na namoronana oabolana na fitenenana na oam-pitenenana mihitsy ireo seho-javatra ireo na ny iray amin'ireo, dia toe-javatra tena zava-dehibe sy nanamarika zavatra anankiray izay tena goavana teo amin'ny tolo malagasy. Hitantaratra zany tamin'ireny oabolana isan-karazany ireny, dia hitantsika tao miendrika soa de soa izay nanamafy sy nanamarika mihitsy ny atao hoe mahatsara ny fiarahamonina ary indrindraindrindra manamaivana ny adidy mavesatra ho an'ireo olona trapa-sahiranana na trapa-oriny. Noho izany mba hamaivamaivana izany adidy izany dia niara-ny antsoroka izany ny tolo ho mariky ny fankatiavana sy ny fihavanana ary ny firaisan-kina. Anisan'ny toe-javatra iray izay nanamarika ny firaisan-kina ihany koa ny valitanana, ny famangina, ny fanampiana, ny fanotronana na kasoavana io na ankaratsiana. Ary nisy mihitsy aza namanarila ny vavolombelona izany firaisan-kina zany teo amin'ny tolo malagasy izay mbola hitantsika maso mandraka ankehitriny, mbola mipetraka mihitsy zany. De tsino zany fa ny fahavitany be tsy mitatatra izay eo andrefana Antananarivo zany misy azy, izay vita tanimbary ankehitriny. Tsy tanimbary lisy taloha fa noho ny firaisan-kina dia vita tanimbary. Ary tsy izay ihany fa ireny tamboho feta vato be izay hitantsika any amin'ny tontolo ambany vohatra ireny dia firaisan-kina, fifanampiana teo amin'ny malagasy. Teo ihany koa ireny adivoro manodidina ny tanàna fahiny ireny dia mbola hitantsika mandraka ankehitriny. Reny rehetrarehetra reny dia nampiseho ny fisian'ny firaisan-kina teo amin'ny malagasy.
hitantsika koa reny godivato boribory ingeza be hidim-baravarany tanàny ireny namana rila izay nanamarika amin'ny firaisakina satria ireny zany tsy vitan'ny olo tokana ny fanaovana n'ireny zavatra ireny hita arak'izany zany fa tena nisy mihitsy ny firaisakina teo amin'ny tolo malagasy de toy izany ihany ko azo lazaina hoendriky ny firaisakina ny fanorenana ny trano fahiny izay hita hoe mifanakaiky mifanety izany hoe tsy mifanalavitra zany ny tanàna teo amin'ny tolo malagasy tsy mba nisaratsara ny tokotany be na tokotany malalaka na lalambe midadasika ny tanàna teo amin'ny tolo malagasy fa toa hita hoe mifanakaiky de hita hoe mifanotoa tsy lavo zany ary mifanoana sy mifanotrana mihitsy ny malagasy de tanteraka ilay hoe tsy misara-mianakavy namana lehilahy fa isan'ny singa iray izay nanamafy ny fihavanana ihany koa na manajoelanto ary misy de ny fitiavan'ireo tolo zokontsika ny fanehoam-pakasitrahana maneho fankasitrahana tena nahinakasitraka tokoa izy ireo ary tena hita le fahendrenany finosin'ilay fankasitrahana satria sady fahalalam-pomba ilay izy no fifanajana tanteraka ihany koa ary tsy nijanona ho fankasitrahana izay navita soa na zavatra tsara tamin'ny tena fotsiny ihany le izy fa lasa fifankasitrahana mihitsy satria rehefa nanao soa ilay navita soa taminy koa ilay nanaovana soa de ankasitrahana ilay nanaovana soa ihany koa de no amarin'ilay teny hoe sitraka enti matory ho valiana raha mahatsiaro io fihetsika feno fahendreny io de hita tokoa fa vonim-panahin'ny endry ny mankasitraka ny soa izay nataon'ny olona taminy fa anisan'ny fihetsika na singa nanamafy ny fihavanana ihany koa ilay fihetsika tsy mahavita mifampiolon'olona izany hoe tsy nisy afaka ny ambo ho nahavita tena mihitsy ny malagasy fa izany ary tsy hitantaratra izany hoe miaina irery eo anivon'ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina izany indrindra moa raha havana na mpihavana fa tena hita hoe nisy fifamatorana akaiky dia akaiky tokoa zany rehetra zany de no marian'izy ireo tamin'ny fifamangina izay fe mamatotra sy manamafy ny fihavanana sy ilay nofokena mitampihavanana sy le hoe izay mahavangivangy dikavana ny fotom-pisainana tamin'izany de ny hoe izay mpisakaiza mpifankaty mpihavana tsy mifampitsidika sy tsy mifamangy de efa no iverina ho tapaka fihavanana zany hoe le fifamangina zany tsy voatery hoe nisy antony manokana na antony zavatra lehibe ary misy ilay fitenenana hoe ny fo tsy mandringa ka raha mandalo mitsidika ihany aza mandalo tanàna misy havana de zany natonga n'ireo taolo na mahita olo tsy fantatra azy izy ka sendra mandalo tanàna de antsony mihitsy mba hiantrano arak'izany de nataon'ireo taolo zokontsika ho tena zava-dehibe ny fifamangina indrindra moa raha misy ny marary na ny trapahoriana no heveriny mantsy fa didy tsy maintsy efainy zany raha mbola tianao mafiorina ny fihavanana ary fonja nkevitra lehibe no nentiny nanamarika an'izany de ny hoe izay manary amin'ny ankaratsiana de naman'ny fahavalo tena lalina tokoa ny fahendrena malagasy namana rila ny fifampitsimbinana sy mifamatorana fa amin'ny mafandarana fanabiazana aity fandarana izay ataontsika ity namana rila dia fanaontsika tsy mijanona amin'ny fampahafantarana fotsiny ny zava-misy fa makalisona mitondra soso-kevitra ho an'ny mpiaino antsika ihany koa isika
ka raha ireo ny fomba mampietsika nisy sy ny enany tolo malagasy zokintsika dia inona kosa indray aza no lesona azontsika tsoahana avy amin'izany fiampianan'izy ireo izany dia atsika dia fanontaniana ihany mbola tiana apetraka hoe mbola azo tanterahana ve ny firaisan-kina mbola azo tanterahana ve ny famangina mbola azo tanterahana ve ny fifanampiana ny fifanotronana ny fifankasitrahana sy ny fankasitrahana ny fanajana sy ny fanajana ny fifankatiavana mbola azo atao ve ny manatanteraka izany mbola misy ve izany firaisan-kina izany mbola misy ve ny famangina ankehitriny mbola misy ve ny fifanampiana mbola misy ve ny fifanotronana ny fifankasitrahana sy ny fankasitrahana ny fifanajana sy ny fanajana mbola misy ve ny fifankatiavana mbola hitataratra eny anivon'ny fiarahamonina ve ireo singa maneho ny fihavanan'ireo ary mbola ankamaminy mibe sy ny maro ve ireo seo mpiarahamonina izay nisy tamin'izany ireo ary mbola azo ampiarina ankehitriny ve izany toe-javatra izany ia raha resantsika eto amin'ny fandaharana namana joelantormisa ireo fantaniana izay napetraka ireo dia ny zavatra hita eny anivon'ny fiarahamonina indrindra ny fiarahamonina andrenivohitra dia tsy dia tena ahitana taratra loatra ny fampiarana sy ny fanatanterahana n'ireo singa manamafy ny fihavanan'ireo tsony ary raha hita aza dia tena mahalana dia mahalana dia mametraka fanontaniana isika eto amin'ny fandaharana hoe inona moa zany no mety ho sakana tsy hahatanterahana azy ireo intsony ia dia mipetraka tokoa izay fanontanianao izay namana rila fa raha nyfahitana azy aloha zany raha mifijery amin'izao fotsiny akoatra ny rotorotom-piainana andrenivohitra dia ilay mahazava-dehibe ilay kolotsaina sy ilay singa mamaritra ny fihavanana mihitsy a no tsy dia zava-dehibe intsony a amin'ny ankamaroan'ny olona amin'izao vanim-potoana izay misy atsika izao satria voafehan'ilay samy maka ho azy ny fiarahamonina ankehitriny namana lehilahy eo ihany koa ny fahasarotan'ny fiainana ankehitriny izay tsy mitovy tamin'ny zavatra nisy tamin'izany fotoana fahizanyizany izay taona nala tsy kelikely ny atao hoe fifankatiavana sy ny fiheverana ny hafa tao ampon'ny olona amin'izao fotoana izao fa ny tena hita dia ilay fitondratena mihitsy a sy ilay fametrahana ny hafa sy ny tena amin'ny toerana tokony hisy azy no tsy mipetraka intsony zao mantsy namana rilahy misy fitenenana manao hoe ny mitondra tena hony mora fa ny mitondra tena sarotra dia ifitondratena sy ilay fomba iety miaina mihitsy no olana ankehitriny ary ilay tsirairay isam-batan'olona mihitsy no tsy mahatsapa sy tsy mahafantatra intsony ny tokony atao sy ny tsy tokony atao vokatry ny tsy fahafantarana ny tena sy ny tsy fahafantarana ny hafa ihany koa izao mantsy namana lehilahy ny zavatra tiana tenenina dia hoe ny mahay anao anao a dia miseho amin'izay ataonao miseho ihany koa amin'izay teneninao miseho mifihetsika ataonao izany hoe miseho amin'ny fotom-pisainana iray manontolo mihitsy zany izay mahay anao anao izay fa matetika dia izao ny teny atao a ny fihetsika atao dia misy fiatraikany amin'ny manodidina anao na izy manome voninahitra ny manodidina anao dia mirindra sy milamina ny fifandraisana sy ny fiarahamonina na izy tsy manome voninahitra ny manodidina anao dia mikorotana ny fifandraisana sy ny fiarahamonina noho izany miankina amin'izay fihetsika na fiteny na ny atao no mahalehibe ny anaranao sy hanomezany olona voninahitra anao na mahakely ny anaranao sy tsy hanomezan'ny olona voninahitra anao inona ny tiana lazaina ny tiana lazaina dia hoe ny mahalehibe ny anaranao eo anatrehan'ny olona zany dia ny toetra ny fiteny
sy ny ataonao. Matetika nefa dia tsy averin'ny olona ho zava-dehibe ny fiatraikany fiteniny ny fiatraikan'ny fihetsika izay ataony. Arak'izany rehefa tsy asehoanao eo amin'ny fihetsikaao, tsy asehoanao eo amin'ny fiteninao, tsy asehoanao eo amin'ny ataonao ilay singa izay manamarika sy manamafy ny fihavanana, dia manapoza fa tsy misy olona anatanteraka izany aminao mihitsy ao. Ataon'ny olona ahoana moa no aneho firaisan-kina aminao nefa ianao tsy mirahina aman'olona. Ataon'ny olona ahoana moa ny hamangy anao nefa ianao tsy mamangy olona. Ataon'ny olona ahoana moa ny hanampy anao nefa ianao tsy mba manampy olona izany. Ataon'ny olona ahoana moa ny hanotrina anao na hankafaliana na hankaratsiana nefa ianao tsy manotrina ny olona raha tojo ny sarotra izy. Ataon'ny olona ahoana ny hankasitraka anao nefa ianao tsy mba mankasitraka olona izany. Ataon'ny olona ahoana moa ny hanaja anao nefa ianao tsy mba manaja olona izany mihitsy. Ataon'ny olona ahoana moa ny haneho fitiavana anao nefa ianao tsy mba maneho fitiavana olona izany mihitsy. Andeha ho fihezitsika ety-pamaranana namana joelantoramisa ny resaka izay mifanaovantsika teo. Ka ho isika eto amin'ny fandarana hoe ataovy amin'ny olona izay tianao ataon'ny olona amin'ny tenanao, ary aza atao amin'ny olona kosa izay tsy tianao ataon'ny olona aminao. Raha lazaina amin'ny teny tsotra dia izao: ny olona manana ilay rafitsaina sy ny manana ny maha izay azy dia tsarotra ho azy ny manatanteraka an'ireo singa manamafy ny fihavanan'ireo namana joelantoramisa. Satria ny olona manana ny maha izay azy araka ny fandarana izay niresantsika tany aloha dia olona manana fatokisa-tena, olona tia mifandray aman'olona, olona tia maneho fitiavana, olona mahita ny lafi ny zavatra tsara mandrakariva, olona tompona andraikitra ka tsy tafandromandry eo anatrehan'ny sehony zavatra iray, olona falifaly mandrakariva, olona mankafy ny tenany sy mahafantatra ny tenany ary mahafantatra ny hafa ihany koa, olona mitondra fahatsarana eo anivon'ny ankohonany sy ininivon'ny fiarahamonina. Ka ho isika eto amin'ny fandarana hoe raha olona manana ny maha izay azy ny olona iray dia mametraka ireo singa ireo manamafy ny fihavanana mba hahatonga ny fiarahamonina hirindra tanteraka. Ka inona moa izany no ilaina? Tsy ny hirindran'ny fiarahamonina ve? Ko alao hery ary andao no fiaingana vaovao, andeha ho amafisina ny fihavanana, andeha hiverenana iainana indray ireo fahendrena teo aloha izay azo tanterahana tsara, dia hiamafy ny fihavanana, na izany eo anivon'ny mpihavana, na izany eo anivon'ny fiarahamonina. Eny ary teny fotoana tokoa ny tsy azo tazonina satria ihany ny fampiresaka, kanefa hoy zahay hoe izay no masaka azo natolotra anao mpiaino androany ametrahana ny mandrapiona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra dia manao kopakopa tanany ho amin'ny manaraka indray. AWR Téléphone 034 06 797 62. Faneteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Mba handovana ny fiainana mandrakizay, miarabanao namako, falindray aho manoloananao amin'ny alalan'ity onjam-peon'ny radio Adventista maneran-tany ity. Ny teknisianina antsika moa dia ny namana Rila. Izy no hanao ny fomba rehetra iangaliana izany feo izany no tonga any amintsika tsirairay avy. Misaotra azy.
mba handovana ny fiainana mandrakizay. Nametraka fantaniana moa ilay mpanao lalàna araka ny efa ny anarantsika teo aloha, dia nagaga fa izy ihany no namaly an'le izy rehefa nanontaniany Jesosy izy hoe ahoana moa ny voalazany lalàna, ahoana ny famakinao azy. Dia toy izao no namaliny azy: tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Luka 10:7-20. Inona moa zany navaliny Jesosy azy? Hoy izy: marina ny navalinao. Zay ny navaliny Jesosy azy eo amin'ny 9:20. Dia nitohizany Jesosy tamin'ny fandrisina azy anao asa mifandraika amin'izany ny teniny. Ka hoy Jesosy taminy: ataovy ary zany e, ataovy zany dia ho velona ianao. Zay mivoalazany 9:20. Tsy sarotra loatra anie ny fanomezana ny valiteny marina mikasika amin'ny fampianarana sy ny finoana ho an'ny ankamaroan'ny mpino e. Aza miala amin'izay voalaza ny soratra masina. Ny fampianarana ny zavatra fantany fa marina sy ny fanarana ny zavatra inoany kosa no fiaikana ho azy. Mahafantatra izy, mahalala izy, namaky izy tsinona ka. Saingy ny fantaniana mipetraka ho tanterany ve zany. Ary zay ny saika mavoantsika io a. Sika nge mahalala amin'ny famarinana e, haintsika tsara fatakina amintsika izany. Saingy eo amin'ilay fanatanterana no misafolotsika menakavy, miala amin'ny alahelo tahaka n'ilay lehilahy anankiray nomena valiteny mazava. Asa raha azonao an-tsaina fa ho marobe ny olona izay mahalala zavatra maro ampy amonjena azy. Ho very ireo olona ireo noho ny tsy fankatoavana ny zavatra izay fantany. Ary zay mahatonga ny olona amin'izao fotoana izao takiana ilay finoana. Ilay finoany demonia mibetsaka, mahalala, mahafantatra, mino, matoky, fa saingy ny ankatoa ny tsisy. Mahalala an'Andriamanitra izy, fa Andriamanitra dia mahay zavadrehetra. Matoky an'Andriamanitra izy, fa manana fahefana ambony ny fahefana rehetra Andriamanitra, saingy tsy mety mankatoa izy. Dia voloko anie manao ohatra an'izany e. Ary finoany demonia io no avery olona maro amin'izao fotoana izao. Zany mazava-dehibe tokoa izao loha hevitra izao. Tsy ampy zany ny fahafantarana fotsiny ny momba ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana, fa tsy maintsy ampiarina izany. Fitiavana an'Andriamanitra dia mifanatanteranao ny didy 4 voalohany. Voalazany Eksodosy 20:7 ka hatramin'ny 12. Ny fitiavana ny namana kosa dia manompoka eo amin'ny 12 ka hatramin'ny 17. Rehefa manatanteraka an'ireo anao dia tena tanteraka aminao marina ilay hoe tena fitiavana. Dia tia an'Andriamanitra ianao ary tia ny namanao. Araka nefa nilazaintsika tery aloha, le namana eto dia tsy ilay olona tianao ihany, fa na dia le olona miady aminao. Tsy le olona mankafianao ihany, fa na dia le olona mankahala sy tsy mankasitraka anao, mitady zay anisy loza sy atambo eo amin'ny fiainanao. Ireny le namanao e. Ireny no napetraka Andriamanitra hoe ho anoloanao anaovanao ny asa. Aniran'Andriamanitra anao. Tadidintsika tsara ny tantarany Jona. Fa ireny le naman Jona ireny. Tsy mieritreritra sika fa ny jiosy na ny namana mpiray monina amin'ny Jona ihany no hoe namany. Fa ireny le olona atao Ninive loza amantany ny zavatra ataony ireny. Ireny no namana. Ary nasehon'Andriamanitra tamin'ny tantarany Jona zany fa niran'Andriamanitra nakany Ninive izy. Dia zasy ianao ihany koa iran'Andriamanitra ho any amin'ny fahavalontsika. Hanao venao sahandositra tahaka ny Jona. Zay zany, raha tia an'Andriamanitra sika zany dia anatanteraka an'ireo voalazany didin'ireo. Faharoa manaraka izany koa, raha tia an'Andriamanitra sika dia hamaky ny teniny, handinika ny teniny, hamakafaka ny teniny, hamantatra marina zay tena lazay ny teniny. Ary raha tia an'Andriamanitra isika dia hivavaka ihany koa aminy, zany hoe miresaka.
ahoana moa ny ilazanao fa tianao ny olona anankiray nefa ianao ary tsy mifampiteny aminy. Mila mivavaka mandrakariva amin'Andriamanitra tsika, satria ny fivavahana de firesana famborana ny ao am-po rehetra amin'Andriamanitra. Rehefa mivavaka zany sika de isika no miresaka amin'Andriamanitra. Rehefa mamaky ny teniny sika de Andriamanitra kosa no miresaka amintsika amin'ny alalan'io teniny io. De zao tokony akato ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'io teniny io ihany koa zany tsika, ary ataontsika amin'ny fontsika rehetra izay. Ary raha ohatra ka milaza ny olona anankiray fa tiany ilay hafa, tiany ilay manodidina azy, tiany ny namany, kanefa tsy mihevitra n'io namany io izy, tsy mihevitra n'io manodidina azy zay ao am-piangonana io izy, na koa minitsy te halala ny fahasahiranany zany namany zany, nefa izy afaka manampy, izy afaka mamonjy, izy afaka manome, moa mahasoa ve ny finoany zany olona zany? Fomba fiainana ny fivavahana kristianina fa tsy fitambarana finoana fotsiny. Raha misy rahalahy ho Jakoba 2:5-5 sy 9 zay. Jakoba 2:5-5 sy 9. Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-ko hoanina isan'andro, ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa, mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona zay tandrifo ho an'ny tenany, inona moa ny soa azo amin'izany? Ny zavatra enonao, izay rehetra ekenao, de asehoy amin'ny alalan'ny asa zany. Raha tianao ny andova fiainana mandrakizay, de asehoy amin'ny asa izany. Fa izay le atao hoe mankatoa, izay le tena hoe finoana marina fa tsy finoana demoni. Hoy mantsy ny voalaza amin'ny Filipianina 2:2-4. Filipianina 2:2-4, aza samy hevitra ny azy ihany, fa samy ny any namany koa. De mipetraka amin'ny fanontaniana hoe atraiza ny fiveranao zay asony hafa? Atraiza ny fanaranao ny tenin'ny Paoly araka io voalazany io andininy io? Ahoana zany no azonao mianatra hevitra ny hafa bebe kokoa noho ny fahasoavan'Andriamanitra? Fanontaniana miendrika ho valiany tsirairay eo amin'ny fiainany avokoa zany rehetrarehetra zany. De mba manahoana ny fomba malinao azy? Koa manoloana zany dia tsara ho faranantsika amin'ny alalan'ny vavaka izao fotoana izao. Vavaka tsika. Raina izy an-danitro misotra mankasitraka tamina nomezanao ny lesona. Fa raha tianay ny andova fiainana mandrakizay, de mila manatanteraka asa eo amin'ny fiainanay zay. Tsy mino fotsiny ihany, fa mila tianao, tiany namana ihany koa, ary manatanteraka manisy vokatra mihitsy zany fitiavana sy finoana anananay zany. Koa omehery zay noho ny fahasoavanao irery ihany mba ahafahanay manatanteraka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mankasitraka ny namana Rila teo amin'ny lafiny teknika, ny namanareo Richard Andrenjatovo mametraka veloma mandra-piona amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.